tsy hoe Jerusalema akory ny farak'izay tsara indrindra eto ambonin'ny tany fa le état d'esprit an'ilay mpiara-mombonantoka nametraka ny Jerusalema ny tokony jerentsika zahay no izy le mpitantany eo anivony orinasa Jirama ve obnubilena ohatrany hoe tsy mahita fa tsy ny hoe ny vahaolana satria zay no ohatrany hoe tadiavana sekeny ny mpiara-mombonantoka amintsika any ivelany hoe ny vahaolana dia ampiakarina vidin-jiro sy rano dia tsy mahita afa-tsy zay tsy malala biby afa-tsy saoany tsy mahavita azy nisy tafy Jirama ankehitriny ka mangataka keo metra-pialana na mangataka tsy tompony ndraikitra analazy. Mizarazara be ny hevitra manoloana ny olana efa mateti-pitranga loatra makasika ny Jirama sy ny fitantanana azy. Efa tena hita fa potika tanteraka ty orinasa Jirama ty kanefa mbola tsy nahitana vahaolana hatramin'izao efa aman-taonany maromaro taty aoriana. Ny eo ihany ny eo. Ao no miteny fa mety ny fanapahan-kevitry ny mpiara-miombonantoka amin'ny fametrahana ny tale jeneralin'ny Jirama. Ao kosa no mangataka ny fametraha-pialany na tonga dia ny anesorana azy avy hatrany satria tsy mahavita azy. Misy indray no miteny hoe aleo tonga dia privatisena mihitsy ny orinasa Jirama. Nanao faneho-kevitra tao amin'ny fandaharana miara-manonja ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera tandroany manoloana an'ity olana lehibe mahakasika ny Jirama ty izay mahakasika ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy. Ho an'ny Fidèle Razarapiera manokana dia ny fitadiavana hevitra hanovana ny sata no tokony iroson'ny fitondram-panjakana satria mavesatra loatra izany amin'izao isika miteny izao mba hirindra kokoa ny fitantanan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa Jirama. Le resaka fitantanana io za tsy miteny andao privatisena Jirama tsy zay fa le resaka fitantanana no mila mipetraka ao anatin'izy rehefa tantaninao normal le izy amin'ny société commerciale anazy. Iny afaka fanjakana ihany ao anatin'izy fa le satany no vanao fa le androany io izy le satany mampavesatra anazy zany fa rehefa ovanao le satany dia zay ny kehitrihana zany ahoana ny vanana satany Jirama na dia atao hoe fanjakana ihany ianao afa kokoa zany hoe manana fahefana kokoa le tompona ndraiky raha tsy zany dia io apetraky ny mpiara-mombonantoka io zany izy hoe soloina olona tsy mandray baiko avy aminareo fanjakana ny eo amin'ny fitantanana dia mirindra kokoa le izy. Araka ny heviny ihany koa dia manay izy amin'ny faharetan'ity tale jeneralin'ny Jirama ty no ireo olona mpiara-miasa aminy sy ny manodidina azy. Araka ny nambarany ihany koa dia ireo mpiasa ao amin'ny Jirama ireo ihany no manao fananiana tsy mampandeha ny fitaovana ampiasain'ny Jirama mba entina handotona an'ity talen'ny Jirama ty ka hanesorana azy eo amin'ny toerana mahatalen'ny Jirama azy, indrindra ihany koa fa hita mazava be hoe tsy manampy an'ity talety mihitsy ny fanjakana malagasy. Correcta be ny Israeliana fanaovan-javatra sarotra mandangy fa zao i Jerusalema zany ny zavatra tsy azon'ny Jerusalema hahavoana azy raha pisy dia le rarangasy satria reo olona manodidina anazy reo misy mpanipody-drakondro ray zay faharoa any amin'ilay fomba fiasa mihitsy ianao ne mibaiko e Jerusalema hoe olona mibaiko nefa ny olona manodidina anazy olona manana hevitra maramara dia ao anatin'le fampidonana n'le raha mihitsy akatson'le tary any amin'le machine sy noatran'izany any ny fandehan-draraha samihafa dia migiringana amin'izay le olona rehefa avy mikatso le machine ary tsy mandeha le mahatsy rano ary tsy io hitantsika io hoe mikatso le anina ary dia migrevyn'olona dia inona zavatra hoentina amin'izay rehefa avy ao esory Jerusalema fa tsy mandeha mihitsy hatramin'ny natongavany Jerusalema teo tsy hoe le izy tsy mandeha hatramin'ny natongavany Jerusalema teo fa ry zalamy manakatso anazy akatso le izy mba hitenena hoe tsy mahay Jerusalema tsy mavo ny antony na le fanjakana ary ake tsy manosika Jerusalema anatin'le fanarenan'le Jirama reo mody hoentsikilentsikilentsika fotsiny fa reo koa satria izao mirentsikobakomba amireto le olona mahazo tombotsoa amin'ny fiexploitena ny Jirama reto ny fanjakana ao anatin'izay mamevahana an'ireo reo olona reo avy eo niketrika an'izy tsy mamely Jerusalema. Amin'ny Fidèle Razarapiera nefa dia tokony hijanona eo amin'ny toerana eo ihany ty tale israeliana Runway City na dia lafo mitentina $14,000 aza ny karamany. Mety araka ny heviny ny fanapahan-kevitry ny mpiara-miombonantoka amin'ny fametrahana azy eo amin'ny toerana mahataly jeneralin'ny orinasa Jirama azy io. Nambaran'ny Fidèle Razarapiera mazava tsara ihany koa
fa ny tsy fahaizan'ny mpitantana firenena mihitsy no mahatonga an'izao fahapotehan'ny jirama zao ka mahatonga ny fitondrana malagasy voatery tsy maintsy manakarama olona lafo be noho ny mpiara-miombonantoka amintsika. Tsy hoe Jerusalem akory ny farak'izay tsara indrindra eto ambonin'ny tany fa le état d'esprit an'ilay mpiara-miombonantoka nametraka ny Jerusalema ny tokony jerentsika zay no izy ary zay ny lalana. Rehefa tena jerefako izy nandika tsara aloha za voalohany rafa misy tamin'ny Jerusalem ahoana moa anao namena $14,000 fa rehefa tena diniako nahatonga le $14,000 dia noho ny tsy fahaizany reto mpitantana reto ny lasa manarama olona $14,000 fa hatantsika satria reto tsy mahay raha ary reto miraitsy kombakomba mifanapitehana le orinasa ka ho an'ny tombotsoanareo ao anatin'ilay orinasa jirama za mahita fa le état d'esprit nitondrany ny mpiara-miombonantoka amintsika anazy mety marina mavesatra le $14,000 fa izy moa rehefa tena ito izy tsika nge mandoana izy sany mpiara-miombonantoka hoy anao fa itsika ny mandoana iny fa vokatry ny tsy fahaizanao no mahatonga anay malagasy handao $14,000 amin'ny Jerusalema. Etsy ankilany anefa ny ministra teo aloha Lalatina Henriette Rakotondrazafy dia tsy mitsahatra ny mampiseho fa tena leo tanteraka nyity mpitantana ny orinasa jirama vaovao ity ary leo ihany koa ny amin'ny fahatapahan'ny jiro sy rano lava reny. Hitantsika amin'ny sary ity izao ny fanehoan-keviny tao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook milaza hoe hoy ny jirama mantsinay hoe tapaka ny jiro eny amin'ny quartier misy anareo amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 ora izany hoe adiny 3 fa mahagaga ay tsy mifarana eo. Mbola miampy koa avy eo hoe amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora tolakandro. Tsy azoko hoe maninona raha tonga dia nitenenina hoe adiny 9 sa raha zaraina roa ilay filazana dia maivana kokoa. Dia misy an'ity sary fanehoana napetrany teo ity moa izay sarina saka ary nosoratany tery ambany tery hoe sary tsisy ifandraisany fa ny piso ohatran'io no mahay manasa tarehy amin'ny rorany hoy Lalatina Henriette Rakotondrazafy. Ankoatr'izay dia rehefa nandalo tao amin'ny fandaharana data nadinika ambony tafontrano ny ministra teo aloha Lalatina Henriette Rakotondrazafy dia tsy hainy mihitsy ny angina manoloana n'ity resaka jirama ity. Tsy maintsy naneho ny heviny mahakasika an'izany ny tenany satria efa tena tafahoatra loatra ny délestage eto Madagasikara na dia tsy izay loatra aza ny lohahevitra tao anatin'ity fandaharana tamin'ny 17 ny volana septambra lasa teo ity. Manantena famahana ny olana ao anatin'ny fotoana ainga ny Lalatina Henriette Rakotondrazafy ary vahaolana mba tsaratsara kokoa noho ny fampiakarana ny vidin'ny jiro sy rano na ihany koa hoe fanasaziana ny vahoaka no tokony tadiavina. Afatra mivantana ho an'ny mpitantana ny jirama sy ny tompona ndraiky mpanjakana nanankinana an'izany ty afatry Lalatina Henriette Rakotondrazafy ity. Aminy mantsy dia mamitaka ny filoha Andry Nirina Rajoelina ireo mpitantana ny jirama ireo sy ny tompona ndraiky mpanjakana misahana an'izany. Manantena fa mahana olana faran'izay aingana amin'ny resaka jiro sy resaka rano ny vahoaka indrindra ny eto Antananarivo ny any faritra ihany koa betsaka fa ny eto Antananarivo moa ny aina ny teny dia mba resako ihany koa satria na tiana na tsy tiana ipeze zay isy lanjany zay ao anatin'ny fifidianana ho avy io dia za zany mahita hoe tsy tokony ho fitahana ny filohan'ny repoblika, tsy tokony ho fitahana ny prime ministre lehibe ny gouvernement amin'ireo tompona andraikitra izay nanankinana ny andraikitra omeo ny vahaolana. Za zany amiko satria ohatra ny hoe le jirama zao zany zavatra misy vetiveti-ndray-mbava fotsiny dia hoe ny vahaolana dia fampiakarana vidin-jiro sy rano ihany matoa ny fitondram-panjakana ary ny filohan'ny Rajoelina mahalala n'izay hoe mikaikaiky ange le vahoaka dia tsy tokony ampiakarina tsony ny vidin-jiro sy rano fa mety tokony misy solution opérationnel hafa. Inona moa le solution opérationnel? Amboaro ny zavatra simbe, misy fomba ao zany ahafahana manena ny fandaniana, ahafahana manena ny coût de production, ahafahana mba manatsara n'izay kalitao zay na dia tsy ho zato isan-jato azy fa ny azany tsy mety amiko le hoe le mpitantana eo anivon'ny orinasa jirama ve obnubilé na ohatrany hoe tsy mahita fa tsy hoe vahaolana satria zay no ohatrany hoe tadiavana sekeny ny mpiara-miombonantoka amintsika any ivelany hoe vahaolana dia ampiakarina vidin-jiro sy rano dia tsy mahita fa tsy zay tsy mahalala biby afa-tsy tsy atoko amiko dia tokony misy vahaolana opérationnel azo entina ary tsy tokony sarotra be.
Efa maromaro ihany koa ny fotoana nanakianan'ny solombavam-bahoaka Naivra Olodinina ny fametrahana nyity tale jeneraly vaovao ity ary aminy dia tsy hisy olana ivazany eo na hiova tale impiry aza ny Jirama. Nangataka ny tompon'andraikitra mihitsy Naivra Olodinina mba hanasan'ireo mpiasan'ny Jirama ankehitriny ireo satria tsy mahavita azy hoy izy. Mialatsiny ny tenako fa mangataka an'ireo zay tsy navita azy rehetra natale jeneraly teo aloha anisan'izany Rasoava reny anisan'ny nanapotika ny Jirama io nefa mbola hita mieloelo tsy maintsy manona anarana amin'izay satria be kolokolo loatra ao zay fournisseur mameme vola amin'ny Jirama tamin'izany dia alefa ny volany nara-dalàna fa zay olona tsy misy dia bloquena avokoa. Tsy mahavita azy ny staff Jirama ankehitriny ka mangataka eo ametra-pialana na mangataka sy tompony ndraikitra analazy fa nanova desia isan'andro atsika na hiasotrininona ankehitriny moa dia efa hita fa tsy misy izay tsy velotaraina ny vahoaka manerana Madagasikara manoloana ny fahatapahan'ny jiro sy rano isan'andro. Aty amin'ny fijerin'ny vahoaka mpanjifan'ny jiro sy rano avy amin'ny orinasa Jirama mantsy dia tsotra tsy mandeha ny jiro sy rano ary efa tena tsy rariny intsony ny zavatra ataon'ny Jirama satria ny vidin-jiro efa midangana, ny fahatapahan'ny rano ihany koa mbola manampitrotraka ary miakatra foana isam-bola ny ao anaty faktura kanefa tsy misitraka an'izany akory ny mpanjifa. Tsy vitan'izany fotsiny koa anefa fa amin'izao raha tsy voaloha ao anatin'ny feim-potoana tokony handohavana azy izany jiro sy rano izany dia saziana avy hatrany ny mpanjifa efa zara raha mahazo jiro na ihany koa rano madio. Mimenomenona tezitra mafy ny vahoaka malagasy manerana ny nosy ankehitriny. Tato ato moa dia efa nisy maromaro mihitsy ny fidinana an-dalambe. Ohatra izao hoe Teny Akatso, Manjakaray, Ambotrakely sy ny sisa. Fa ohatran'ny mahazatra moa dia ravain'ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ny fitaovana mahery vaika foana izany na dia mitaky ny rariny aza ny vahoaka malagasy. Tsy dia hahenona feo matetika avy amin'ny Jirama sy ny fitondrana kosa anefa izany fa ny lisitry ny toerana ahatapahan'ny jiro sy rano ihany no hita mivoaka eny amin'ny tambazotran-tserasera Facebook. Ny zavatra efa mazavatra eto dia efa leo ny vahoaka malagasy amin'ity fahatapahan'ny jiro sy rano isan'andro ity. Hita izany amin'ny alalan'ny réaction izay apetraky ny olona isaky ny publication ataon'ny Jirama ao amin'ny tambazotran-tserasera sosialy Facebook. Ahitana ilay réaction tezitra na ihany koa ilay miome foana araka ity hitantsika ity no fataon'ny olona satria efa leo tanteraka ny Jirama ny vahoaka malagasy, efa tofoka tanteraka. Reto ihany koa izao misy olona vitsivitsy anisan'ny be mpanaraka sy mpafantatra hita any amin'ny tambazotran-tserasera sosialy any efa mampiseho hoe tena leo tanteraka ny amin'ny tsy fisian'ny jiro sy rano ka naneho ny heviny tamin'ny fomba mampiavaka azy tsirairay. Ho an'ny tag iva izao dia arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia simba ny fitaovany ka hoy izy hoe nanao izay tiany moa ny Jirama ofisialy dia ny tena ihany no nanolo izay simba. Tao amin'ny pejiny Fi ihany koa izay efa anisan'ny be mpanaraka ao amin'ny tambazotran-tserasera Facebook eto Madagasikara dia mba namoaka ny azy ihany koa izy rehefa avy any New York hoe tonga dia faly sahirana. Efa nisy an'ity sariten'ity ihany koa nataony tamin'ny fotoana natongavany tany New York hoe milay aty fa aleoka any Antananarivo fa any misy jeu de lumière. Hatramin'ireo olona any ivelan'ny Madagasikara ihany koa moa dia niezaka ny naneho hevitra tany amin'ny tambazotran-tserasera sosialy. I Kalanapsa izao dia nanoratra n'ity hitantsika amin'ny sary ity tao amin'ny Facebook hoe raha zah nareo izao dia efa pasoina ilay akanjo krismasy dia efa atao ilay bronsinina fa efa misiny maizina ary hitan'ny Jirama fa tsara izany. Tao amin'ny pejiny Sedujoely ihany koa dia nanao an'ity vidéo kely ity izy mahakasika an'izany fahatapahan'ny jiro izany tamin'ny fomba fanaony hatrany nataony mahatsikaiky ho an'ireo mpanaraka azy.
le izy tena tsy asa mora ka hitanao eo amin'le resaka horaire fotsiny zao de efa manahirana satria za zao ohatra hoe miditrahako amin'ny maraina ohatra tsy haiko hoe ataoko hoe amin'ny 7 maraina zany piako le jiro zany de indraindray amin'ny alina be amin'ny 7 alina indray zany vao tafavoaka tao satria amin'izay indray vao mila mandefa an'le jiro azonao de zay zay efa mahasarotra be an'le asa le izy man tsy fantatry ny olona hoe tsy hoe pihana fotsiny le izy de hoe lasa ianao mandeha manao vadana asa any ohatra na tsy haiko fa le izy mila andrasana eo foana zany le izy na adiny firy na adiny firy ity ihany koa dia mbola fanehoan-kevitra hita tany amin'ny tambazotra tserasera Facebook tany hoe rehefa akany Madagasikara aho dia jiro sy rano no ataoko voandalana fa izay no tena hitako tsy ampy any amin'izao fa tsy chocolat sy fromage intsony. Mbola marobe ny fitarainana hita any amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook ihany fa hatreto aloha ny vahaolana vonjomaika hitan'ny Jirama amahana ny olandrano dia ny fidinana ifoto ny teny Ambohitrarahaba nahitana ny ministry ny rano sy ny tale jeneraly ny Jirama ary ireo mpiara-miasa aminy nitondra rano vonjomaika izy ireo ary nizaran'izany teny an-toerana. Izay indray ny mamarana ny vidéo antsika. Azadino ny misabone amin'ny chaîne sy manao j'aime ny vidéo mankasitraka ny haino hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray.